andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao bavaka matanjaka na delivrance enzana ho fanafana ahitanao ireo vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tanteny izy mba asa. Nanisik ampunyang palay aminirang dia faly miarabantsika tsirairay avy any tokantrano andray ny tena koa ny amin'ny ty androany ty eto anilako ety ihany koa mo ray aman-dreny pasteur Naina zay hitondrantsika amin'ny zao fandaharany zao ndray na ty amin'ny onjam-peo zany na ty amin'ny fahitalavitra dia arabaina e fiadanany tompo anio amintsika tsirairay avy pasteur Jean-Luc Rakotomianjanary no eto amin'ny fanolorana noho izany indrindra no anetanako anao sady any tokantrano any aloha mba hiara hivavaka atsika satria hafa ihany ny loha avalivavaka zavatra rehetra ary tsara ihany koa raha iombonana ny zavatra atao noho izany dia mba manasanao aho ndao mba anakipiny masontsika any tokantrano any na ianao zay mandreny feo na ianao zay mahita ny fahita lavitra hiaraka hivavaka atsika tompoka amin'izao fotoana izao endra io dia misaotranao zay ny amin'izao fotoana zay hiarahana eto zao ndray no ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ity fandaharana ity zay hoentina hitondra fanentanana ao amin'ny sambatan'olona na ireto mpijery reto zany na ihany koa ny mpiaino tamin'ny onjam-peo ato zay eny an-dalana rehetra eny izy dia miaraka amin'ireny vata fandraisam-peo reny dia tsy mahafoy ny famarinanao fa dia miaino tsy manamadika ny onjam-peo akory azy izy fa dia nitazominy eo satria linany amin'ny famarinanao izy ka engany mba ho tonga fahasoavanao azy zany zany ihany koa ny ato tokantrano ato zay saika nanana raha atao izy reto saika andeha mihitsy azy raha programme anteo dia nanana 10 fa nohony amin'izao fandaharana zao dia io izy io tia hanatrika anao tia hafantatra ny famarinanao ka dia hiasa eto aneny fananao hitondra an'izay famarinana zay any amin'ny sambatan'olona any amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefana araka ny mahakotrokorana azy dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Eny tompoko dia mbola mamerina fiarabany miarabanao ray aman-dreny Naina zay mitondra ny afatr'Andriamanitra miaraka amin'ny tenako eto ny amin'ny androany ty fahasoavan'ny tompo any no hameno anao ary ny fitahinany no hanambina anao amin'ny atao rehetra ohatr'izany ihany koa ny atao tokantrano rehetrarehetra ato fa ny fotoana eto moa zay natokan'ny tompo antsika dia hitondra an'izay karazana fahamarinana zay ho amin'ny tsirairay avy satria manana fotoan-dehibe tokoa tsika moa amin'ny asabotsy ty na etsy ankiriry ety zany eo ampitany bazary maheo zay efa matetika alefa eto amin'ny onjam-peo any amin'ny télévision rehetra ty amin'ny fahitalavitra ty zay toerana zay zay fantatry ny be sy ny maro satria ho an'ny piatsena amin'iny faritra bazary mahiny dia mahita an'ilay paradise teo aloha teo fa zao moa izy araka le fanarana vaovao nomena azy dia hoe temple de guérison eo amin'ny trano lehibe misy amin'ny paradise taloha io no misy an'izay fotoam-bavaka zay nasaina ny tsirairay avy mihitsy izy io satria le Andriamanitra zay nifidy atsika io dia mampafantatra atsika fa tena manana antom-pisiny koa ty olona mijery atsika ty sy miaino atsika ty ary manana vahaolana sy taridalana aso ny fiainany Andriamanitra ary zay indrindra ny anton'izao afatra zay fampiasany eto zao ka melohan'ny tenenanao ray aman-dreny zay afahanao mampita ihany koa ny ao zay napetraka ny tompo ao anatinao dia andeha mba hovakitsika aloha zay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato any amin'ny ty androany ty mahakasika an'ilay loha hevitra lehibe zay hoentina amin'ity asabotsy ty dia ny hoe zanakiza moa ianao ka ny tenin'Andriamanitra zay hovakitsika dia zay voasoratra ato amin'ny salamo fafito amby telopolo ato no hovakitsika salamo fafito amby telopolo dia vakitsika hatreo amin'ny andininy fadimy amby roapolo izy io dia faranatsika ery amin'ny andininy fahenina amby roapolo ery zay mivaky toy izao moa izy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe efa mba tanora ihany ary efa antitra kehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafoy na ny zany na nangataka hanina miantra mandrakarivo reny ka mampisambotra ary ny tarana no tahina averiko vakina nga mba
zay teny zay ary irariko mba andrainy baibolinao no tokantrano ao de ndao velarintsika zay baiboly zay de iny amy téléphone anao iny azonao raisina tsara ny téléphone de ao am'izay salamo fa fito amby telopolo zay de ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahinina amby roapolo no vakitsika manao hoe efa mba tanora ihany aho ary efa antitra kehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafoy nanzany na nangataka hanina mianatra mandrakarivo reny ka mampisambotra ary ny taranany ho tahina io ten'Andriamanitra io dia ten'Andriamanitra miresaka mombana taranaka anankiray zay misy fiavahana ary ny aiky mihitsy moa Davida zay nanoratra nyity salamo ty ray aman-dreninaina fa atram'izay na olombelona azy zany efa mba nandalo ny fatandroana izy satria eo amin'ny fatandroana mantsy ny olona ny tena mba manomboka arisaina matadidy sy mahatsiaro tena de zay no natonga azy ny teny hoe efa mba tanora ihany ary efa antitra mihitsy zao izy fa zao ny zavatra misy tsy mbola nisy marina nafoy zany ary tsy Davida rery ny teny an'io ray aman-dreninaina na atsika zay atao tokantrano ato fa ny fanan'Andriamanitra atao amin'ny Davida mihitsy ny nampiteny azy te anapirofo mihitsy Andriamanitra am'ty teny ity fa misy taranaka zay miavaka eto ambony tany eto betsaka amitsika nefa ny mahafantatra fa zany Andriamanitra zany de marina akoatra ny mahamasina azy akoatra ny mahafitiavana azy de izy de fahamarinany ary zay ny tsy hitiavany an'izany antsony hoe lainga zany satria tsy misy lainga ao aminy fa misy zanaka nefa zay antsoina hoe zanak'io Andriamanitra marina io de tokony ho voapirofo eo amin'ny fiainany reto voalaza reto ary zay indrindra ny antony fanetanana lehibe zay ho tanterahany eto tia ny amin'ny fotoam-bavaka zay ho tanterahantsika amin'ny asabotsy io satria marina ny teny zay voalaza eto fa ny taranaky ny marina de tsy angataka hanina aloha voalohany faharoa miantra mandrakarivo reny sady mampisambotra zany hoe misy omena foana zany olona miantra zany manak-omena ary mampisambotra fa tsy mba hoe ampisamborona ary ny tena zavatra mahafinaritra indrindra de le namarany any azy manao hoe ary ny taranany ho tahina zany hoe ny tananaky ny marina zany resahany eto de tena tsy maintsy tahina ireo karazany zavatra telo na teboka telo ireo no isan'ny resantsika androany satria misy am'reto mpijery atsika sy mpiaino atsika reto mantsy de zao ny zavatra ao am-pony tratra mifamoiza-po izy satria mandinika ny fiainana izy de manontany tena mihitsy azy izy hoe aiza le Andriamanitra aiza le Andriamanitra zay fanontaniana zay raha ny tena marina de tsy tokony hipetraka satria ho amarin'ny fisina ray aman-dreny anankiray ny tsy maintsy fiainan-janany raha antsona hoe mahantra ny ray aman-dreny anankiray de le zaza taizany ao de tsy maintsy mizaka an'izay fanotrany zay raha antsona hoe olona manan-katao na manan-karena le ray aman-dreny anankiray de mazava loatra fa tsy maintsy zany koa ny miampita any amin'ny zanany any tsy maintsy misy zavatra tombotsoa ho hitany amin'le zanany ary raha miresaka momba an'Andriamanitra tsika eto de zay mihitsy moa ny antony ny pisiny fivavahany mba hatonga ny olona anankiray mba ho tonga lasa zanaka tsy zanak'olombelona tsotra intsony fa zanak'Andriamanitra mihitsy ka raha tonga zanak'Andriamanitra izy de tsy maintsy misy pirofo manodidina azy eo de isan'izany reto teboka telo reto de ozy izy hoe tsy mangataka hanina io miantra mandrakarivo izy ary ny fahatelo aza de hoe mampisambotra izy ny faefatra zay tena tsara indrindra aza de hoe ho tahina izy ireo rehetrarehetra ireo no isan'ny antony mahatonga antsika midradradratra amina onjam-peo sy amin'ny télévision ohatra zao ray aman-dreninaina hiteny am'reto vahoaka an'Andriamanitra reto hoe tena misy fiavahana rehefa miaraka amin'Andriamanitra zay ka rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray ary misy zavatra voarainy ao amin'Andriamanitra tena ofisialy izy fa zanak'Andriamanitra de tsy maintsy misy zavatra mitranga eo aminy eo ray aman-dreninaina de mbola fifaliana ho anay no miarabantsika manjoy an'ity fahitalavitra na radio ty amin'ity andro anio ity miarabantsika atao anatin'ny tokantrano ny fitahin'Andriamanitra ny eo atsika rehetrarehetra miarabanao koa pasteur Jean-Luc zay miara-manototosa sy manatanteraka an'izao fandarana izao miaraba ny namana teknisianina mazava ny zavatra noteneninao teo nambaranao tao anatin'izay afatra novakinao tao amin'ny salamo fa fito amby telopolo zay fa miavaka tokoa ny
olona anankiray rehefa tonga zanak'Andriamanitra, ary zany no mahatonga antsika eto amin'ity onjam-peo ty na ity télé ty mampita an'izany afatr'Andriamanitra zany, satria inona moa mahatonga antsika mampita an'izany amin'izao vanim-potoana ataoko tsika hoe faran'izao dia sarotra ny fiainana, ary tsy vitsy ny olona no mikaikaika, tsy vitsy ny olona no ohatra ny efa hoe tapidalokale, satria na nohanina tsisy na ny hotafiana manahirana, maro amin'ny olona no misambotra, mitrosa, ary misy arany efa atao hoe tena hoe tapidalokale mihitsy tsy mahita izay tanombana intsony. Ka amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika dia diditsika no mitona amin'ny olona amantatra an'izany hoe iza marina moa no tokony antonina amin'izao vanim-potoana faran'izao. Misy ny olona manantona mpanompo sampy, mandeha makany amin'ireny manao azy tsindrin-javatra reny, nefa ny mampalahelo an'ireny dia maly tsy miova ihany ny fiainany, vao maika raha tsapa sy hita hoe miamijaly, miamahantra, miamikorosofahana, ka dia ataoko hoe rariny raha ohatra ka isika mpanompon'ny tompo zany no mitondra an'izany afatra izany ho an'ny ato anatin'ny tokantrano izany. Ny voalohany dia tiako ny manambara fa mila mahafantatra ny rainao ianao, mila mahafantatra zay tena hoe iza marina moa no niteraka anao. Eto amin'ny fanomponan'ny tompo dia eo ny atao hoe ny ray aranofo zay niteraka anao, fa eo koa ny atao hoe ray ara-panahy, dia tsy iza fa Jehovah Andriamanitra izany. Ary zany Jehovah Andriamanitra zany dia izy no nahary ny lanitra sy ny tany, nahary izao rehetrarehetra izao. Tiako ny manambara anao ato anatin'ny tokantrano fa Andriamanitra dia Andriamanitra endry, mialohan'ny anamboaran'ny olombelona tany amin'ny andro fahaenina dia namboariny ny zavatra rehetra, namboariny nasiany mazava, nasiany maizina, ary ny zavatra zay ilaitsika mandritra ny androm-piainantsika rehetrarehetra dia namboariny izany. Nanamboatra ny hazan-drano izy, nanamboatra ny zava-maniry izy mba hahatonga antsika hoe hiadana, tsy hanan-java-mahory ao anatin'ny fiainana zany. Ny mampalahelo anefa zany amin'izao fotoana izao dia toa ohatran'ny hoe tsy tazana, tsy hita izany amin'ny sarambabem-bahoakan'ny olona. Ary ny tiako tsindriana dia hoe ho an'izareo izay tena tsy manompo an'Andriamanitra, ireo izay tsy malala an'Andriamanitra, dia mibetsaka amin'izy ireny dia mijaly, mahantra, sahiran-tsaina, tsy mahita izay zavatra tokony atao. Ka eto dia rariny raha ohatra ka manambara ny tena sitrapon'ny tompo aminao zany izahay, satria araka ny teninao teo pasteur, ny atao hoe tena zanak'Andriamanitra dia manana ny zavatra rehetra, tsy manana ny zava-mahory. Marina eo amin'ny fiainana mety misy ihany ny zavatra mety tsy ampy indraindray, fa tsy mipetraka maharitra ao anatin'izany tsy fampiana zany, satria Andriamanitra dia mijery sy miahy antsika mandrakariva. Raha somary hijery tenin'Andriamanitra antsika ato amin'ny Matthieu 9 zay somary hitondrako kely anao, Matthieu 9 eo amin'ny andininy 9:20 dia hoy ny voalazan'Andriamanitra hoe tsy indrovo ozy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any atsopotra ireny, ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Mazava tsara fa rehefa mandray an'Andriamanitra ho raitsika isika, rehefa manolo tena anompo an' Jesosy Kristy, ho tonga zanak'Andriamanitra, mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, amin'izay fotoana izay tsika dia lasa zanak'Andriamanitra. Ilay toerana mahazanaka mihitsy no tsara tiana hotsindriana sy apetraka tsara eto amin'izao fotoana izao, dia hoe midira mba ho hiditra ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra ianao, midira mba anompo an' Jesosy ianao, anompo an'Andriamanitra ianao. Fa rehefa Andriamanitra no tompoinao, rehefa Andriamanitra no raisinao ka tonga zanany ianao amin'ny alalany finoana an' Jesosy Kristy tompo,
dia ony baiboly hoe tsinjovy ny voromanodina fa tsy mba mambolona mitona ho any atsopotra izy ireny kanefa ozy dia nirainareo any an-danitra dia mamelona azy ireny moa va tsy ianareo ve ozy dia ho ambakan'izany tsy mihoatra lavitra noho izany fa ianareo hoy ihany koa ny ten'Andriamanitra zay hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako ozy dia aoka ho adidiko ihany rehefa Andriamanitra no raisitsika ho raitsika dia tsy misahirana intsony isika mitady zay zavatra ho antsika mitady zay zavatra ho tafitsika fa Andriamanitra no miandraikitra ny fiainantsika Andriamanitra no miassure ny ho avitsika rehetrarehetra ka dia tsotra zany ny zavatra ambara manomboka androany manomboka zao ao anatin'izao fianona zao afatra ny tompo zao dia aoka mba tena isy etaeta mba hiditra ao anatin'le hoe ankohonan'Andriamanitra ianao zay mihaino anatin'ity tokantrano ity ary zany indrindra pasteur no antony ty ataontsika hoe émission ataontsika ty mba hitomantsika ny olona mba anatrika an'le fotoam-bavaka lehibe zay atao amin'ny sabotsy zao etsy sy mangarano faharoa 200 metatra avaratra ny fiangonana rahavavy Damaskosy sy etsy ankiriry ao amin'ny atao hoe paradise teo aloha mba ahafahantsika mame taridalana toromarika ho an'reto olona reto mba ahafahany miala ao anatin'io toerana zay hoe tsy sahaza anazy tsy mety aminy amin'izao fotoana zao io ka dia omeko anao pasteur ny fanoizana ny fandarana zany indrindra no anetanatsika ny olona arak'izay satria io ten'Andriamanitra io dia manazava tsara fa misy karazana taranaka zay hafa mihitsy ny fiainana ary raha eo amin'ilay teny hoe hotahina aza moa no somary asiana tsindrom-peo kely ny fitahina manko dia tsy dia hoe vola fotsiny sombony karazana sombona fitahina zany fa ny fitahina dia mivelatra ny dikan'le hoe fitahina ka misy ny olona tahina ara-pahasalamana misy ny olona tahina ara-bola misy ny olona tahina ara-materialy zany hoe manana fanaka na fitaovana maromaro izy misy olona tahina ara-taranaka zay ny hafa moa zay isan'ny mampalahelo fa dia misy tsy mahazo taranaka mihitsy na dia mitady ety seroa azy fa dia misy anefa dia manana be dia be ka ny fitahina dia mamaritra zavatra avy amin'Andriamanitra zay mahatonga ny olona anankiray ho feno zavatra tsara na fahasoavana eo amin'ny fiainany na dia atao hoe ireny karazana fahasalamana reny aza misy ray aman-dreny zay na anontany ahy mihitsy satria zao moa ny toe-batana misy ray aman-dreny nena somary hita hoe lehibebe ny tena raha amin'ny ara-batana andresana dia taitra izy nahita ny sakafo nohaniko ndray andro hoe fa ahoana ty sakafo ty ianareo hoe tsy matahotra ny fiakaran'ny tension nareo amin'izao dia za moa miteny taminy hoe ny réservoir feno ihany ho any ho anahirana tsy maro nanao teny sangisangy ohatr'izay mahakasika an'le vavony zany hoe ny fahavokisana ihany no mametra azy fa ny sakafo hohanina tsy misy fiatraikany be hoe hitondra tsy fahasalamana ty amiko zany satria ny eritreretiny zany hoe olona manana tension rehefa somary bebe vatana zany amin'ny olona matetika ray aman-dreninayna dia amin'ny olona dia tsy maintsy misy tension zay le olona na ohatrohatr'izany tsy zany anefa ny zavatra nisy tamin'le vatako dia ozy izy hoe anareo zany tsisy an'izany tena tsy misy fa ny tena marina tsy hoe misy fitaizam-batana manokana ny anton'izay ray aman-dreninayna fa fitahiny Jehova ozy izy le fitenenan'ny ten'Andriamanitra amin'ny epistily soratan'ireo apôstôly ireo hoe fa ny fahasoavana na toy zao ny fitahiny Jehova dia ho an'ny olona zay anendrenana zany indrindrandrindra ho an'ny zanany raha miantso azy hoe raha izy fa ny zavatra anetanan'Andriamanitra azy eto androany dia hoe mila voamarina aloha ny tena mahazanaka anao ary Andriamanitra manamarina an'izany ny amin'ny fiasany zavatra eo amin'ny fiainanao ho amarin'Andriamanitra fa tena zanany ty olona anankiray ty miazy izy tsaroko eto nisy lehilahy anankiray zay efa elaela ihany tsy haiko natany amin'ny taona 5 tany raha tsy diso dia nijoro vavolombelona tao anatin'ny fiangonana izy ary zao no fijoroana vavolombelona zay nataon'io lehilahy io tratrandreny karazana antsona hoe famosaviana reny izy ary ny famosaviana anazo azy dia tena mampiaiky volana ihany satria nisy karazana fanjaitra aty amin'ny hiany ato amin'le akanjo nify ato zany inona natonga an'ireo fanjaitra reo tao fanjaitra zay miisa 7 miisany ao amin'ilay hiany anankiroa ny ray ato amin'ny akavia ny ray ato amin'ny akavanana dia samy misy an'io fanjaitra io nesorona any amin'ny dokotera ohatrany hoe tsoahana
de rehefa voatsoka de tsy hita hoe makaiza le fanjaitra de nefa rehefa mitsoahana le izy ka voatsoka de jerena rehefa avy eo io fa misy fanjaitra hafa ndray ao am'le hiany zany de gaga ny olona moa hoe fa ahoana mihitsy ty zavatra ty de hoe nanotafady ohatra zao hoe fanjaly teny le ray mpianakaviana isanandro de mijaly ary tsy vitany hoe manindronao amin'ny hi akanjo nifiny le izy fa ny lohan'io fanjaitra io mivoaka aty amin'ny lelany de le lelany nefa mihetsiketsika ho azy ohatra zao zany hoe miakavisy miakavanana ohatra zao makany am'le fanjaitra manindro anazy de tsy azo ajanony io fa tsy maintsy mihetsika ohatra zao foana de maradratra io lela io ary famosaviana tena nampiaiky volana ny maro mihitsy zany lany aiky ny afarany nanatona fivavahana tao amin'ny trano fivavahana vaony oloko tao Antananarivo tao de rehefa tonga tao moa de natao an'ireny karazana tsona hoe vavaka délivrance reny de nomena azy ny toromarika mba tsy afahany zany zavatra zany verina amin'ntsony de izy maka ny toerana mahatena zanaka n'lay marina azy de ny zavatra misy moa de nanapa-kevitra io ray mpianakaviana io de taorina kely zay nijoro vavolombelona teo anatreny vahoaka maro izy nalaina caméra mihitsy moa zany de ny zavatra nafinaritra de zao hoe afaka tanteraka io lehilahy io reny rehetrarehetra reny zany to misy fotoana tsy mampiny nefa zay ny fiasan'Andriamanitra ka eto zany de te anetana an'ireto olona zay ao anaty ady misy fotoana ianao tena lasa ny sainao mieritreritra mihitsy ianao ahoana ny rapitsinao ary fantaniana mipetraka ao an-tsainao koa aza makasika ny resaka mandrakizay zany de hoe tafita ihany ve a voavonjo ihany ve a azonao tsara ny mamantatra an'izany eto ambonin'ny tany amin'ny alalina ny fakanina ny toerana ny tena mahazanaka n'Andriamanitra marina ary zay moa nipetrahan'izay fanontaniana zay kanefa tsy mipetraka ho fanontaniana fotsiny fa misy vaolana ao lehibe zay fampizarana aminao amin'ity asabotsy ity eo mangarano eo ihany koa zay fotoam-bavaka zay mangarano 2 eo a 200 metatra miala amin'iny arabe RN2 ho any barika 10 iny a fa tsy tonga iny barika 10 fa voatonga eo mangarano teo eo fotsiny ianao eo am'le fiangonana rahavavy misy fiangonana rahavavy zay eo zay manana solona anarana hoe Damaskosy a de eo ndrefana keliny eo misy sapanandalana mianavaratra de eo ny raisinao a 200 metatra miala eo de tonga ao am'trano fivavahana ianao fotoana lehibe io ary ifampizarana aminao ny amin'ny fomba tena ahafahanao manapirofo fa zanak'Andriamanitra ianao ary raha ohatra ka tsy nahatsapa an'izany loatra ianao ny amin'izany fanambinana sy ny fitahiana rehetra zany a de toro hevitra ho anao ty ndao anatrika an'io fotoam-bavaka io fa hisy vavaka ao anao ihany koa ao anatin'izay fotoan'izay ozy ianao hoe tena efa rava ny fiainako ane tsy hitako tsony zay teneniny tsy hitako tsony zay ambara ny toerana mahazanak'Andriamanitra tsy maintsy mitondra fitahiana toerana mahazanak'Andriamanitra de tsy hitondra ny olona ho any amin'ny fangatahana fa ho mpampisambotra izy ny ten'Andriamanitra raha voalaza teo iny ary tsy vitan'izay fa de miantra mandrakarivo reny tsy hoe olona iantrana fa miantra dikan'izany manana zavatra azo zaraina ary zany mamaritra ny zanaky ny marina ka raha ny olombelona marina aza de zany ny tarana ny maika moa fa le Andriamanitra zay ivavahan'lay marina zay antsoina hoe marina taranany de tsy maintsy mihoatra lavitra noho izany fa ndraindray ny lalana fotsiny ndraindray tsy hitanao hoe ohatrany ahoana ny afahako tena mba ho tonga zanaka de am'ty amin'ny sabotsy ity izy asaitsika ray aman-dreninayna ho tonga izy tonga avy ianao satria fotoan-dehibe io tsy vitany hoe vavaka ho anao fotsiny fa izy tolo-kevitra lehibe ao ary voapirofonao sady eto ambony tany hoe ho any an-danitra satria ho voapirofo aminao am'izay amin'ny alalan'ireo karazana asa ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ny mahazanany ianao hoe tena zanany ianao ka de zay nao nasana anao amin'ity asabotsy ity tongava fa tsy maintsy miova ny fiainana rehefa atao amin'Andriamanitra ato tsy maintsy miova ny tontolo misy an'le anabavy ry amaranako ny anjara fitenenanako eto ray aman-dreninayna satria fotoanantsika eto fetra ihany mbola ho avy ny fandarana hafa rehefa avy eo eto amin'ity fahitalavitra ity ary mbola ohatrzay koa ny ato amin'ny onjam-peo ato zay tsy azontsika banana eto de misy anabavy zay ihany a nanaovany izy ty artiste ty hira mihitsy izy ile hoe zanininy de nanao an'iny karazana clip iny mihitsy moa zareo tam'izay fotoan'izay de tena fiainany le anabavy mihitsy le izy tena fiainany zaninina mihitsy le izy
tamin'izany fotoana zany moa dia piasa no atoerana nisy azy fa am'izao tsika miteny zao pasteur ray aman-drenaina tsika vahoaka any tokantrano any dia tsy zany tsony zany inona hitanao amin'iny hira iny efa olona manana ny maizy azy iny ary mpanompon'Andriamanitra lehibe ny vadiny zay tena tsy isan'ny olona atao tsinitsinina tsony na dia somary manala baraka ihany azy iny hira natao ho azy iny manala baraka ny fiainany taloha iny fa tsy zany tsony izy am'izao tsy zany tsony zany inona fa efa olona mahafinaritra be olona zay tena manana ny anjara toerany ary manana ny maizy azy efa ao anatin'ilay tsony hoe mamiratra satria tonga ao amin'ilay toerana hoe hotahina taranaky ny marina dia hotahina mampisambotra miantra tsy mangataka hanina fa ny lalana fotsiny indraindray tsy hitanao dia hotoroana hevitra ianao ny amin'ny tiasabotsy ity sady arahana vavaka zany horavana reo fanahy ratsy zay nanidy ny fiainanao tao hatramin'izay eo ampitany bazary may eo tsy lavitra eo roapolo metatra io raha misy tsy lavitra eo fa io tonga dia vao eo amin'ny arabe eo dia fa io sisiny arabe eo le trano lehibe zay nisy plaque te mbola misy amin'le plaque hoe paradise azy eo fa tsy paradise tsony moa le izy fa trano fivavahana no ao ianao no mandeha amin'io trano miloko fotsy io izany eo amin'ny omorony tatatra io ery mangarany deux ery koa dia eo loha hevitra ray no raisinao anatin'izay ifampizarana aminao satria ny zanaky ny marina no resahana ao anatin'izay rehetrarehetra zay zanaky ny marina sy ny fanamarinan'Andriamanitra ny am'izay fahamarinana zay tiana Andriamanitra ho hamarinana aminao zay ka dia 200 metatra miala amin'iny arabe iny ianao dia tsy maintsy mahita an'izay trano fivavahana zay ka zay no fotoanantsika teto ray aman-dreninayna kanefa mety mbola manakola zay ianao sady amarana nyity fotoana ty anatin'ny vavaka tsika hivavaka ao an'reto olonreto tsika ao anatin'izay ray aman-dreninayna zany indrindra pasteur Jean-Luc marina zany zavatra resahanao zany hotahina tokoa ny zanaky ny marina mampisambotra miantra ireny zanaky ny marina reny dia tsy iza fa ny zanak'Andriamanitra izany ary zany no antony mahatonga atsika hoe tsy mikely aina tsy mitandro asasarana ao anatin'izao fitoriana ny filazantsara izao satria sitratsika ary mba tia hitatsika hoe olona hotahin'Andriamanitra izany eto indrindra dia mahatsiaro misy vehivavy anankiray zay tao anatin'ny fahasairanana somary rehefa naheno ny fandarana zay nataony tena tao anatina onjam-peo anankiray dia nanantona satria tsy nahita lalakombana tsony very-hevitra na tsy arony jaly nanan'olotrosa ary tsy nahita lalakombana intsony fa rehefa nanantona moa izy dia natorana azy no marina natao antony vavaka fanafahana itony akory ny agagana fa rehefa vavahana dia misy zavatra fananetsika tao anatiny ary io fanahy io no nanapotika ny fiainany na nangeja ny fidiram-bolany nanapotika zavatra rehetrarehetra ary dia tena lasa nahantra izy ny nafinaritra rehefa tao ambadika an'izay vavaka zay dia afaka reo fanahy ratsy ireo nanomboka namitratana ny vavahana mba ho tahin'Andriamanitra mitondra dossier maromaro ny vavahana dia nafinaritra rehefa vita zay vavaka zay natao traitement na délivrance dia nanomboka ny tahin'ny tompo tianabavy ity nanomboka nahazo fiara 4x4 tsy le occasion reny fa le mifony sase reny mihitsy ary nanomboka nanana mpiasa maromaro ihany koa ny zanany nanomboka ny tahina nianatra tsara tany amin'ireny toerana atao hoe ambony reny ary dia tafita amin'izao fotoana izao ka raha afaka nanao an'izany tamin'izany olona zany Andriamanitra dia tadidio fa mbola afaka miasa eo amin'ny fiainanao ihany koa tsy ho alavana moa ny fotoana pasteur satria mandeha ny efa kely sisany minitra ananantsika dia omeko anao angamba ny famaranana ao anatin'ny vavaka eny ary dia zay moa no fotoana ny arantsika teto ary fanasana na petraka teo anatrehanao Andriamanitra mihitsy manasanao satria tianananao zanany izy ary zay ny antony nametrahany an'izay fanontaniany zay hoe zanakizy ianao ka dia iengane mba ho voavaly zay fanontaniany zay manomboka amin'ny tiasabotsy ity dia fahatsapan'izay ianao eo amin'ny fiainanao efa manomboka zanak'Andriamanitra ary amaly an'izay teny zay ianao ka marana nyity fotoana ty tsika dia asaiko indray aloha ianao mba hiara iondrika itsika hivavaka hisaotra ny tompony amin'izay fotoana ny arahana teto zay vavaka atsika tompoko eny ary misaotra tompo satria zava-dehibe zany hoe fifanetanana tahaka an'izao zany fanaira indrindrandrindra amin'ireny fotoana ireny zany dia zava-dehibe ho anay ka maro amin'reto olonreto tompo
mahatonga azy manontany tena mihitsy hoe voavonjy ihany ve azy satria feny tahotra ny anatiny ihany tena misy aretina aza mandalo eo amin'ny fiainany dia tahotra fahafatesana avy hatrany no mahazo azy satria tsy fantany ao ambadiky ny fahafatesana hoe voavonjy ve izy satria nefa kay amarinonao eto ambonin'ity tany ity fa zanaka izy amin'ny alalan'ny fiasanao aminy ka dia ho amarinonao aminy koa nefa tanterahany teny zany ka dia ianao no hitantana azy mandra-pahatonga ny eo amin'ny trano fivavahana dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny azy tompoko fa dia mandra-piona mandra-piresaka maniry ny aona aminao zay ny amin'ity asabotsy ity metraka ny veloma tompoko. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha tantety izy mba Aku nanisik, ampunya